Alakamisy fa 1 ny volana Octobre 2024 tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny MBS miarapa tompoko ary manasana mpanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Andeha aro atombontsika avy hatrany amin'ny vaovao politika. Nanohy ny fampelezan-kevitra amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny ny kandida marika Ravalomanana tamin'izao fotoana izao. Androany Alakamisy 1 Octobre dia ny tanàna Antsohy, Bealanana, Befandrina, Mandritsara sy Analalava no notsidihana. Ampatsahivina ihany koa moa isika fa nisan'ny tanàna efa notsidihany Port-Berger, Nosbe ary Ambanja Omaly. Raha antsika avy hatrany ary ny antsiprian'izay entiny fidendrensoavina. Manohy mitondra fanazavana momba ny manifesto izay fifanomezan-toky eo amin'ny kandida larina fa 520 sy ny vahoaka andrematoa marika Ravalomanana mandritra ny fampielezan-kevitra tanterany amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosiny. Anisan'ny nasiany-tsindrom-peo ny momba ny lalana namboarina tamin'ny faritra avaratra ny nosiny nandritra ny fandalovany tao Ambanja. Ato hoe manifesto dia fifanekena famezan-toky ny filoha marika Ravalomanana numéro 25 amin'ny vahoaka malagasy. Metoky anareo ary aho fa ny zavatra teneniko ato anatin'ity misy folo izy tontaterahako avokoa miaraka aminareo. Dia ny fomba nandrafetana azy dia zao: nandalo taty aho dia nandeha nakany be manevika moa le toerana, le ratsy lalana be iny dia mandeha zay taty aho tadity tamin'ny herintaona angambana izy iny. Dia nandalo toana dia nahita koa ny lalana, nahita koa ireo mpandraraha reo. Zay no tonga le resaka voalohany ary ny zavatra atao voalohany indrindra maika eto Ambanja aloha dia zao hoe amerina indray ny fandream-pahalemana, amerina ny rafim-pitsabona amin'ny ambaratonga rehetra iantohana amin'ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy sakanavaka mihitsy eto Madagasikara. Tsy maintsy amboaritsika fahasalamana. Tsy maintsy ataontsika manarakaraka ny teknôlôjia mihitsy io fitsabona io. Tao amin'ny Nosbe sy Ambanja moa dia ny tanàna Antsohy, Bealanana, Befandrina, Mandritsara sy Analalava no notsidihany kandida marika Ravalomanana. Fa namory vahoaka teo amin'ny kianjan'ny Magoro, Tanjombato ihany koa androany ny KMMR sy ny tanora avy amin'ny antoko tiako Madagasikara eny amin'ny faritra Atsimondrano iny. Manohy ny fanetanana ny mponina izy ireo mba hifanometanana amin'ny fampandaniana ny kandida marika Ravalomanana mitondra ny laharana fa 520 amin'ny fifidianana ho filohan'ny Repoblika ny 7 Novambra ho avy izao. Famborim-bahoaka sy diabe ny teto fokotany maromaro tao amin'ny distrikta Atsimondrano no nanohizany KMMR eny an-toerana sy ny jeune team ny fampelezan-kevitra. Ny tanàna nandoharany fotsy ambany Atsimo, Tanjombato ary Ankaraobato no nandalovan'izy ireo nandritra ny fanentanana. Nampafantarina ny olona teny an-toerana ny vina hoentin'ny kandida marika Ravalomanana hanarenana ny firenena sy ampandrosoana ny Madagasikara eo amin'ny lafiny sosialy sy toe-karena. Voafaritra ao amin'ny manifesto izay fifanomezana toky eo amin'ny kandida mitondra ny laharana fa 520 sy ny vahoaka malagasy rahateo moa ny tanjona sy ny paikady amin'izany vina fampandrosoana izany. Ho an'ireo olon-tsotra izay sendra ny fandraisam-peon'ny MBS kosa dia noho ny zava-bitan'ny filoha teo aloha marika Ravalomanana nandritry ny fotoana nitondran'ny firenena no mahatonga azy ireo mbola manohana ity kandida mitondra ny laharana fa 520 ity. Raha antsika avy hatrany ary ny hevitr'ireo olona sendra ny mpanao gazetina androany. Be maro zavatra vitan'ny président Ravalomanana ary mbola tiany toizana zany tsy telo fotsiny izay hoe tetezana tsena izay tena hita mihitsy hoe afaka Madagasikara dia tsara ho anay mivaka eo amin'ny tsena be manohana marika Ravalomanana mba hitoizana izay asa rehetra mba hisy vokatra tsara eto Madagasikara. Ny antony anaovako ny laharana fa 520 dia zavatra vitany hatramin'izay dia nitsanga-kevitra sy ny vina. Moa izy olona azo antoka, olona mahatoky sy marina sy dia mba tia kolikoly ary mahitsy. Zay no antony anohanako azy.
tsy zao ihany fa hatramin'izay tonga anay anosika anay anoana flora valimana anisy latsinay zany ny asa nataony teo aloha sy mbola ataony amin'izao sy mbola hotoizany dia manoana azy hatramin'ny farany zany zay taloha eto mosibea manoana ny data zany dia atao miaro taloha ty torrenty fotaka be mihitsy ady tena ratsy nefa rehefa iny boka teo dia nanjary zao ny tany na ny falifaly mananany fahadivana tamin'izany tena nanjaka raha io hatramin'izao rehefa dia zay ny antony anoananay azy voalohany indrindra aloha marihana fa ety amin'ny boribory tany misy anay dia raha malala fa anatin'ny faritra ivy le quartier zany tiako resahana eto ka tamin'ny fotoanandro taloha zany raha mbola tsy teo dada Ravalomana dia mbola tsy vita ny lalana ary nanahirina indrindraindrindra ny fitaterana na izahay aza tamin'izany raha andeha any an-tsekoly dia mihosikotaka raha hoany amin'ilay sekoly misy anay dia rehefa tonga nefa ny Ravalomana dia vita ny lalana ary rehefa vita ny lalana dia be da be fivoarana tsapa sy hitanay azo tamin'ny fotoana nitondran'ny président Marc Ravalomana raha mbola nisy ny navita dia Ravalomanana ny antsika ka raha azonareo atao ny mandrotsaka ny vato anazy dia arotsay fa dada ihany mahavita antsika mitoetra ny kosa ny etsika fanadiovana ny tanàna ary ireo tanora avy eo anivo ny antoko tiako Madagasikara sy ny KMMR eny amin'ny boriboritany fahenina no nanatanteraka izany fanadiovana izany androany toerana maromaro tamin'ny faritriny no nidiovina arak'izany nitarika izao etsika izao moa ny filoha levitry ny tanora team Analamanga sy ny mpandrindra ny KMMR eny amin'ny boriboritany fahenina fanampanazavana vetrany tateriny Edena Ilia. Indray andraikitra nanala ny fako teny amin'ny boriboritany fahenina ireo antoko ny tanora tiako Madagasikara sy ny KMMR na ny komity manoana ny Marc Ravalomanana avy eny amin'ny faritra io. No ny fahatsapahana izy ireo fa manana didy amin'ny fanadiovana ny tanàna no antony izao. Toerana maro toy ny teny Atanety Avaratra, Antsararay, Ambomanandray ary Ambatolampy no nodiovina tamin'izany. Raha malala moa ny favogon'ny pako amin'izao fotoana izao fa tena mivavoko tokoa ny fanariam-pako dia nandraindraikitra zay nanampy ny commune zany satria ny commune moa zany zao anisan'ny manampy koa eto amin'ny fanangonana amin'ny fako. Izay zany no taritanay an'ireo tanora reto hoe aleo tsika hanadio satria ao anatin'izay zavatra izay zany no misy ny fivoarana sy ny fanotrona ny fahadiovana ary fampianaran'ny ankizy koa zany ao anatin'ny tanora ohatr'izao hoe alalan'ny fahadiovana izy amin'ny toerana misy azy tsirairay avy ary ny manodidina koa zany mba hiangaviana mba hitandrina koa amin'ny fanariam-pako satria efa misy fotoana voatokana izy io mba ao anatin'izay fahadiovan-tsika izay. Ny fampelezan-kevitra mandeha ny fitsinjovana ny fahadiovana tsy maintsy atao izany no targetra ny antoko tiako Madagasikara ao amin'ny boriboritany faefatra. Nisy arak'izany ny fandraofana ny fako mivangongo teny Anosato Atsinanana Omaly izay nitarihan'ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny boriboritany faefatra sy ny distima ao an-toerana. Ny maraina teo dia nirodorodo nanadio sy nanala ny fako teny Ampasapito eny amin'ny boriboritany fahadimy ny tanora pomba ny kandida Marc Ravalomanana mba ho fitsinjovana ny fahadiovana teny an-toerana. Hoe tanora miaraka amin'ny jeune team tana 5 sy ny fikambanany tinaka tamin'iray ty zavatra etsika karakarainy androany ty. Tiako olazaina ny tanora rehetrarehetra hoe tonga amin'ny fotoana ty Marc Ravalomanana kandida antsika numéro 25 dia aiza dino zay ny antsika amin'ny 7 novembre. Fanahitana fiakarana valonjato hatramin'ny arivo ariary isaky ny kilao kosa ny enomby efa herinandro lasa izao raha ray alina ariary sy arivo sy ray alina ariary izany teo aloha dia efa niakatra ho 2 arivo sy ray alina kosa nanomboka tamin'ity herinandro ity araka ny fanadihadiana moa dia efa miavitsy ny ena omby tonga eto Antananarivo. Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Efa saika ahitana fiakarany avokoa amin'izao ny vidiny entana. Taorian'ny fiakarany sarandalana ho 500 ariary dia izao miakatra izao ihany koa ny enomby. Ary efa mila hitovy mihitsy aza ny vidiny enomby sy ny henan-kisoa eny an-tsena. Vao herinandro mantsy izao no nahitana fiakarany 700 ka hatramin'ny arivo ariary isan-kilao ny enomby. Ray alina sy arivo sy ray alina ariary izany herinandro lasa izay dia efa 2 arivo sy ray alina ariary izany amin'izao. Tsy fantatra mazava kosa ny antony fiakarana fa samy manana ny fanazavany ireo mpivarotra sendranay. Ary nahitana fiantraikany lehibe eo amin'ny tsenan'izy ireo izany
satria raha malafo 900 kilao isan'andro izy ireo teo aloha dia zara raha malafo 20 kilao amin'izao ary nahitana fienany ihany koa ny fa eva mifidy ny mpanjifa. Inombo miakatra isataona izy manao ny fona satria tamin'ity taona manomboka volana septambra, octobre, novembre. Zay zany izy satria raha hoe ny atao manokana any amin'ny mpamaritra azy zany amin'ny olona hoe manisy tsy mamofombo ny olona. Zay mahatonga an'izay tsy zaika fa ohatr'izay foana zany izy isataona zay. Tamin'ny isan-kerinandro zany hena mivavona ny vidiny. Tamin'ny tapabolana zao 200 ny kilao ny hena dia zao efa 200 fahafantarako anazy lasa ohatrany hoe voasakasakana any ve ny omby sa hoe zay zany mahafantarako anazy hoe tsy afaka hatretiny hoe misy problème avany amin'ny akana azy avany mahatonga izy lasa mihena aloha ny hena ny olona mpanjifa mihitsy lasa mihena ny vidy. Raha ohatry izy teo aloha zao mividy 1 kilo zao lasa fefany antsasany imanjato sy arivo nefa arivo na nangonana volany tapitsisy zany vidiny hena io. Raha ny tsapa aloha amin'izao dia efa ny fiainana mihitsy no tsy mitsaha miakatra. Efa nahitana fiakarany ihany koa mantsy izao ny vidim-bary, indrindra fa ny vary izay tena fahandron'ny malagasy toy ny vary gasy sy ny makolika. 720 sy arivo izao ny vidin'ny 1 kilao amin'ny vary gasy, raha 730 sy 200 ariary ny makolika ary 770 sy 200 ariary kosa ny vary nafarana. Nahitana fiakarany 100 ariary izany mitany tamin'ny taona 2012 sy 2020 volana Octobre toy izao ihany. Vaovao mahakasika ny fiarahamonina sy ny andavanandro ny mponina indray no dia anoizantsika ny vaovao. Saiky mitovy hatrany ny olana sedraina eny amin'ireo toerana iva indrindra amin'izao fiandohany ny fahavaratra izao. Anisan'izany eny amin'ny fokontany Andavamamba Natiazo faharoa manany fiakaran'ny rano ireo mponina eny an-toerana, eo ihany koa ny tsy fananana lavapiringa ara-dalàna. Manentana araka izany ireo manantena azafatompoko ireo mponina ny amin'ny ananan'ny filohan'ny repoblika izay ho avy eo ny olana any amin'ny izy ireo. Arahantsika avy hatrany ary ny andinindiny izay hoetiny Noro Fitiavana. Ny fahatsetsemany tatatra izay mahatonga ny fiparitahan-drano maloto manerana ny lalana, ny fivangongon'ny fako vokatry ny tsy fisiany toerana voatokana anarinana izandy, ny tsy fisiany lavapiringa ara-dalàna, ireo no anisan'ny olana mbola tsy voava mampijaly ny mponina tao anatin'ny 10 taona monina eny amin'ny fokontany Andavamamba Natiazo 2. Ankoatra ireo olana ireo, mbola olana hafa ihany koa anefa ny tsy fisiany asa ara-dalàna iveloman'ny mponina sy ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana ary ny fiakaran-drano rehefa amin'ny fotoan'ny fahavaratra izay tonga hatrany atokantranon'izy ireo. Ny tena olana tena mampijaly anay ety amin'ny faritra zany dia ty voanty raha maloto ety satria ny olona rehetrarehetra dia eo daholo mana rano na pona iny dia izay koa zany tamin'ny WC public tena mijaly mihitsy izay amin'ny resaka fanariana rano tsy ny WC. Dia raha ohatra zany mba tafavoaka ty rano ty dia mba tsy miangona ety an-tokotany raha fa naorana kely arany dia tafiditra ty an-tran'olo raha maloto maimbo be io. Fa taona maromaro no ohatran'izao foana zany eto tsisy voan'ny rano dia tena hijaliana isaky ny fahavaratra zany any an-trano daholo maloto rehetrarehetra dia na fahasalamana ary tsisy. Ny olona tena mampijaly amin'ny mponina eto faritra misy zany toko dia ny kanalina zany somary izao raha mahita izao hitany zany tena tsetsina midala. Misy ihany ny zavatra karakara ny fokotany zany efa tany manao ezaka ny fokotany misy atao aminay kanefa nole izay zavatra zany dia mba zay zany somary tena olana. Mangataka n'izy ireny manam-pahefana ny vahaolana maharitra araka izany ireo mponina ho famahana ny olana. Lara-pamena ho izy ireo ny fangatana ny asa mahavelona, ny fahadiovan'ny tanàna, ny fanampiana ny isan'ny pampy hisitrahany mponina ny rano fisotro madio ary ny fandriam-pahalemana. Tsindriana manokana fa ahina hiparitaka ny valanaretina samihafa toy ny pesta ny raboka ny areti-pivalanana ao an-toerana raha toka tsy misy ny fandraisana andraikitry ny manam-pahefana amin'ny fomba aingana. Dia mangataka mihitsy izay amin'izay mpitondra mba ho avy zany mba hitady lalana amin'ity voanty raha maloto aty amin'ny ambany tanàna aty aminay aty.
tsy izay rery fa manodidina rehetrarehetra ary an'izao loto zao daholo dia zay mamalala tanana zany mangataka izay tena angatahana hoe zay mila fahadiovana zany nefa zay olona mba mijery aty ambany tanana zany mba ilainesa mba mahita ny faritra tena misy satria rehefa fahavaratra dia tena mijaly be mihitsy satria lasa midobojano be fa nampivarotra nina sahirana miaina ao anaty loto. Ankoatra izay efa nisy hatrano ny ezaka nataony teo anio ny fokotany Andavamamba anaty azo 2 tamin'ny fanadiovana ny tatatra raha ny fanazavana saingy tsy ampy izany. Lafim-baovao hafa kosa indray voasambotry ny polisy ny talata lasa teo ireo 7 mianadahy saika iondrana hiasa ny Arabia Saodita manodidina ny 12 taona hatramin'ny 13 taona moa izy ireo. Voasambotra niaraka tamin'ireo ihany koa ireo 5 tompo-kevitra amin'ny fandefasana azy ireo. Omaly ihany moa dia efa natolotra ny fampanohavana ny makasika ity raharaha ity. Edena Elia. Vehivavy miisa 7 eo anelanelany 12 taona hatramin'ny 13 taona no trateky ny polisy mpanao famitorana manokana etsy Anosy ny talata lasa teo saika iondrana any Arabia Saodita. 10 mianadahy kosa no tompon'antoka tamin'ny fikasana andefa azy 7 mirahavavy any ivelany ireto. Raha ny fanadihadiana natao tamin'ireo saika iondrana dia manodidina ny 7 hoe tsy iray tapitrisa ariary isan'olona no volany takiny ireo tompon'antoka ikarakarana ny taratasy rehetra andefasana azy ireo hiasa ny Arabia Saodita. Nafarana avy any amin'ny faritra avaratry ny Nosy iny ireto vehivavy ireto ary efa tamin'ny volana septambra izy ireo no tonga teto Antananarivo. Inona nafarana Nataliana avy any an-dapa? Andeha hiasa Arabia Saodita. Dia ohatrino vola efa nalainy taminao? 5 millions de efa vita visite amin'izay za sisa fo passeport na mbola tsy vita. Nangalany 5 millions taminahy andeha amboarana passeport ike mbola tsy vita. Firy volana nefa ianao zany efa teto Antananarivo? Tamin'ny 7 septambra navy aho. Efa volana zany? Zavatra asa ataonao any efa fantatrao ve? Asa ataoko any? Mbola tsy haiko fa olombolana hoe hasantrano tony sakany. Fa ny vola tena nitakiny taminao zany ohatrinony? 9 millions vola tena nitakiny taminahy. Tamin'ny loharanom-baovao azo no nahafantarana fa misy vehivavy mpandefa olona hiasa ny Arabia Saodita mipetraka eny amin'ny faritra Ivato iny. Rehefa natao ny fikarohana dia tratra tao amina toerana iray izy fitovavy saika iondrana ireo. Izy ireo indray no nanoro ny vehivavy iray tompon'antoka tamin'ny ity fandefasana olona ity. Ny vadin'io vehivavy io izay marihana fa mbola voatazona ponja amin'izao fotoana izao no niresaka fanondranana olona ihany. Tamin'ny fanadihadiana farany natao dia fantatra fa 3 mianadahy no piraitsykombakomba tamin'izao raharaha izao ary ny roa vavy hafa kosa no tena atodony kotrika ny fandefasana olona makany Arabia Saodita. Mbola mitoy ny fikarohana ireo olona misehatra ao anatin'ity tambazotra ity. Efa natolotra ny fampanohavana omaly kosa ny raharaha. Vaovaon'ny finoana taonjobily ho an'ny fiangonana protestante ity taona 2024 ity ary anamariana ihany koa ny hetsika votoso filazantsara ny Nosy Madagasikara. Izany raha teo no anisany antony iray ny karakarany teo anivo ny fohy BFJKM ny hetsika antsoina hoe Haonafi izay ho totosainy etsy amin'ny village Voarandota-penaka ny iray hatramin'ny 3 novambra ho avy izao. Izany no atao moa dia ampandrosoana ny tontolon'ny filazantsara eto Madagasikara. Vaovao tateriny Noro Fitiavana. Samba ny teo amin'ny fiangonana protestante no nanatontosany hetsika arabarotra amin'ny alalan'ny fampiratinana trano eva ahitana ireo vokatra ilaina amin'ny andavanandro azo jifain'ny mpanjifa. Izany no atao ho fanohanana ny asa fitoriana ny filazantsara. Ny Haonafimo no anaran'ity hetsika karakarainy eo anivony fohy be FJKM ity natao indrindra amorina ireo mpino protestanta. Tsy mipandraharaha sy ny mpanjifa FJKM ihany no azo tombontsoa amin'izany fa ny tsirairay izay tonga manatrika. Ao anatin'io hetsika Haonafimo totosaina ny village voarandray io 3 novambra io dia antsoy isika rehetra izay manana ireto sokajy ireto na ianao mpanohana na ianao mpanjifa na ianao mpivarotra sy mpampiranty vokatra azo mifampizarana
na ianao mpanakanto sy mpanatalenta ao anatin'ny atompihira na ianao ho mpandray anjara fifaninanana isaky ny sokajiny avy. Arak'izany ny zavatra aseho sy fampizarana ao anatin'ny hetsika ao anafi io dia isy fiantsenana samihafa amin'ireo kojakoja ilaina ivanandro. Raha toka ny sehatra ny varotra no heverina fa hibahan-toerana bebe kokoa mandritra io tsena be io, tsy ho latsa-danja amin'izany ny sehatry ny fivavahana, ahitana ny fijoroana vavolombelona, aseho ny sampana fifoazana ary ny fifaninanana soratra masina sy fahalalana ankapobeny izay azony rehetra andraisana anjara. Ankoatra izay, ny sehatry ny fahasalamana, ahitana ny fitiliana maimaimpona, ny karazana aretina samihafa toy ny diabeta, ny tositra. Izay tena ampiavaka ity andiany voalohany ity satria heverina itoy isan-taona izy ity dia ao anatin'ilay fifaninanana soratra masina sy fahalalana ankapobeny dia ny andro sabotsy izay mahazo ny fahombiazana. Izay no ilazantsika azy dia mahazo loka tanà morisy tanà. Fanaizana izany azy rehetra mpandray anjara ka mendrika ao anatin'ny fifaninanana isan'andro manomboka ny ray, roa, telo dia isy loka maro samihafa no zaraina amin'izy ireo. Mpandray anjara mahery ny ray alina no andrasana amin'ny fotoana voalohany volana novambra io eny Andotapenaka hanatanterahana ny haonafi. Marina moa fa tsy misy atahorana ny tontolo ny fandriam-pahalemana mandritra ny hetsika. Raha ny fantatra androany teto amin'ny Foibe FJKM. Fandroany 12 volana Octobre kosa no andro ankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy vavy ary anisany nankalaza izany isika teto Madagasikara tamin'ny alalan'ny hetsika toy ny diabe sy ny lalao ara-panatanjahantena baolina kitra ho an'ny ankizy vavy izay nitotosaina tetsy amin'ny kianjana Alarobia. Raha tsika vetrany ny antsiprian'izay entiny Jessica Miray eo amin'ny sary Manorandre Malala. Na dia efa manomboka mitoetra aza ny lanjan'ny ankizivavy eo amin'ny fiarahamonina malagasy dia mbola misy ihany ireo manome tombony kokoa ny ankizilahy. Ezahina indrindra araka izany ny ampitovy izay lanja izay ho an'ny Madagasikara. Izany indrindra raha teo no tanjona amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizivavy ny 12 volana Octobre. Tamin'ity taona ity dia ny hanomezana alalana malalaka eo amin'ny fianarana sy ny fanehoan-kevitra no loha-hevitra nentina nanamariana izany. Nisy ihany koa ny lalao baolina kitra ankizivavy tamin'ity androany ity teny amin'ny kianjana Alarobia. Les journées internationales de filles zany ataon'ny UNICEF isan-taona. Tamin'ity taona ity zany ny football zany ny thème hoe sport satria zany hoe tovavy manao sport zany ohatrany hoe tafavoaka tsaratsara kokoa noho ny tovavy tsy manao sport dia appréciana zany tovavy hoe manatona ny club le football zany matsara le football raha hoe ampitahina sport hafa hoe football zany vocation hoe sport universel era tany zany raha hoe fampiresaka baolina ianao dia fa afa mihitsy zany le fomba fijerin'ny olona anao dia le maha universel azy hoe zay ilalao zany afaka amin'ny lalao fa tsisy sakana zany dia matetika zany tovavy ohatrany hoe mivontsakatsakana noho ny antony samihafa zany hoe tsy fisian'ny club, tsy fisian'ny terrain, tsy fisian'ny équipement dia mba androany zany hoe mba zay tovavy vonina ilalao zany dia anazy ny terrain, anazy ny baolina dia afahany lalao araka an'izay tiany. Misy coach koa zany eo, misy mpanabe. Fa ankizivavy 50 manerana ny nosy no tonga nanotrana ity hetsika ity ka ankizivavy 13 hatramin'ny 12 taona eo izy ireo. Ho azy ireo ihany koa fitiavana no nahatonga azy hanao baolina kitra fa tsy taranja hafa akory. Iay zany hava sy masinana afarifangana da eo zany sy tiaka baoly mahita gn'olo mbola kidikidy zany da tiaka magnety zaza magnano baoly magnety ohatra hoe misy ame télé ohatra koa izany tsy dia mbola kidikidy koa zany amin'ny école misy anay agny da matetika tia magnanognano baoly da ohatra hoe mampiadipiady ohatra koa izany da club misy anazy zao AS Jiafo sy voasakany ka satria raha tiategna efa zakandreo avao tegna ka fa izy raha tiategna saro
da sy safaka agn'iny indreo zany natonga nananano foot da be mpanao foot aminay sady namako besaky mpanano foot da izy koa tiako zakaindreo avao zany fa noho ny raha tsy ategna zany da magnano mbola olana eo amin'ny fampiarana ity baolina kitra vehivavy ity ny tsy fahampiny enti-manana anampina azy ireo fa eo ihany koa ny fanomezana lanja kokoa ny baolina kitra lehilahy noho ny ankizy vavy dia izay ihany koa tomboky lasy tomboky vavy no entina mamarana ny vaovao amin'izao alina izao ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ny tena kosa dia manome fotoananao amin'ny rapitsy toy izao indray veloma tompoko